Sotran'Andriamanitra sika riavana tonga soa eto amin'ity toera-masina ity indray amin'izao alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana septambra 2024 izao. Ho aminareo ane ny fahasoavan'ny tompo. Ny salamo fahafito amby dimapolo andininy fahadimy hatramin'ny fahafito no teny fiantsona iarahantsika mamaky. Salamo fahafito amby dimapolo andininy fahadimy hatramin'ny fahafito mitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: misandrata ny ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitra, aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Efa namela-pandrika rato haningitra ny diako izy, ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo anoloko izy, kanjo ny tena niany latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko, ihira sy ankalaza aho. Amen. Hivavaka isika. Tompo, isaoranay ianao no ny haben'ny fitiavanao. Isaoranay ianao no ny amarony ny fahasoavanao. Isaoranay indrindra ny famindramponao, mbola mitahiry ny fofinainay mandraka ankehitriny. Fa na dia tokony ho very, ho faty, ho elohina mandrakizay azy izahay, no izany famindramponao izany indrindra no mbola mato izao anay. Amin'ity fiombonam-bavaka ity, dia tsaronay ny teninao fahalanao, ny fiviriana masina roroam-paharatsiny, ko mbola miara-miondrika mipotry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izahay, mangataka ny anadiovanao izao mpiara-mivavaka izao, mba ho fanomezam-boninahitra anao ity fotoana ity, ho fandraisanay ny teninao ampiorina finono sy ampahery anay hiatrehana ny fiainanay andavanandro. Dia mifanainao masina tompo no haidinao ampy-mizara aminay, anenika ity trano fiangonana ity, hampianatra anay indray ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tantara faharoa, toko faharoapolo ny andininy fahavalo amby folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tantara faharoa, toko faharoapolo andininy fahavalo amby folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'ny tompo. Dia niankoaka tamin'ny tany Josafata, ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema niankoaka teo anatrehan'i Jehovah koa ka nivavaka. Dia nitsangana ny Levita taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Korahita mba hideran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Ary ny fo maraina koa izy dia nianga nakany any Efritekoa, ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mihaino ary Joda sy ianareo ry mponina eo anatrehan'i Jerosalema, mino an'i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra ianareo, mino ny mpaminaniny dia mbinina ianareo. Ary efa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy, dia nanendrim-pihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fiangona masina, raha nivoaka eo anoloan'ny olona efa voamana hiady ka nanao hoe: miderahan'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Ary raha vao nanomboka nioby sy nidera ireo, dia nasian'i Jehovah otrika amely ny taranaky Amona sy Moab sy ny avy any amin'ny tendrombohitra Sera, izay avy amely ny Joda ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranaky Amona sy Moab namely ny avy any amin'ny tendrombohitra Sera ka namono sy nandringana azy. Ary ny voaringany ny mponina tany Sera, dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Amen. Ray masinao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny efa novakiana tamintsika teo, dia ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahavalo amby folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo no anjara mofinainantsika amin'ity anio ity. Mitantara indrindra ny nitarian'ny Josafata mpanjaka ny Joda, ny vahoaka n'Andriamanitra tao amin'ny firenen'ny Joda, niatrika niady tamin'ny Moabita sy ny Amonita, ity anjara mofinainantsika ity. Josafata
dia mpanjaka tamin'ny fireneny Joda zany hoe ilay tapany atsimo fizarana anankiray tamin'ny fireneny Israely. Ny tapany avaratra moa dia antsoina hoe firenena avaratra izay fitambarandreo firenena 12. Voamarika manokana araka ny toko 7:7 Josafata mpanjaka faefatra teo amin'ny fireneny Joda, fa izy dia nandeha mahitsy tahaka ny Davida ka mendrika teo anatrehan'Andriamanitra. Izay no fanamariana manokana. Raha alahatra amin'ny loha hevitry ny perikopantsika izany dia azo lazana hoe mpanjaka niorina tamin'ny finoana fa tsy mba niovaova i Josafata. Mitarika ny ady amin'ny Moabita sy ny Amonita izy eto amin'ny anjara mofinainantsika. Mpanjaka miorina amin'ny finoana, mpino miorina amin'ny finoana. Izay hitantsika amin'ny anjara mofinaina eto dia izy ny vavaka, izy ny aino, izy nanantena. Mpino miorina amin'ny finoana dia mpino mivavaka, miaino ary manantena. Miatrikady ao anatin'ny vavaka, amin'ny fiainona ary amin'ny fanantenana. Mpino miorina amin'ny finoana, mivavaka. Raha nanomboka ny toko 20 dia nampandrenesina Josafata fa miomana hanafika ny firenena Moabita. Fahavalo tena nampahatahotra azy zany. Ny nataony voalohany dia nivavaka sady niantso fifadikanana tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra tao Joda. Izany riavana hitantsika eo amin'ny toko 20 andininy voalohany hatramin'ny 4. Ary dia nankatoa niantso ny mpanjaka ny vahoaka, niantso vavaka fifadikanana i Josafata, ary dia nivavaka izy sy ny vahoaka notariany. Maro isan-karazany ny ady atrehantsika riavana, maro zany. Dia fomba samihafa koa no hiatrehan'ny olona ny adiny. Misy miatrika samirery zany ady zany. Atao hoe tazony eo ny tsy ambaratelony satria tsy tian'ny olona ho fantatra fa manana ady mafy izy amin'ny fiainana. Misy miantsolona mba hiara-hiady aminy, mila fanampiana. Misy dia apetrany amin'ny olo-kafa ny adiny fa tsy aviatrika izy. Ary fantatsika koa ny politika any Autrisy, hodina tsy fantatra fotsiny ny dranga. Hodina tsy fantatra fotsiny fa tsy misy ny vola, tsy tapaka ny rano, tapaka ny jiro, hodina tsy fantatra fotsiny. Zany ny fomba hiatrehantsika ny ady be dia be eo amin'ny fiainantsika. Fa Josafata tsy mba izany. Voalaza taony hoe rehefa hitany, rehefa reny fa avy ny mpanafika, ny fahavalo izay tena matanjaka sy atahorana, ny vavaka izy ary niantso, vavaka fifadikanana, fiombonam-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa miatrika ady isika riavana, ny vahoaka an'Andriamanitra miatrika ady dia antsoina aneo ny finoany amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny fiombonam-bavaka. Raha miatrika ny andro tontolo ianao, betsaka ny zavatra tsy maintsy hosedrainao, efa nivavaka ve ianao, mialony hiatrehana ity tontolo andro ity. Fa Josafata koa eo amin'ny andininy 20 dia miteny manao hoe miainoa ry Joda sy anareo ry mponina eto Jerosalema. Mpanjaka niorina tamin'ny finoana, miaino sady mitaona ny hafa mba hiaino. Ny aino ny tenin'ny Jahaziela eo amin'ny andininy 4:10. I Jahaziela io dia mpikambana tao amin'ny
antoko-pihira levita mpikambana atao amin'ny antoko-pihira ambarana ny soratra masina fa nitsindriny ny fanahin'Andriamanitra dia nanambara hoe aza matahotra ny fahavalo fa andresy tsy miady ianareo ifandringana izy samy izy ny fahavalo handresy tsy miady tsy hoe resy tsy miady fa andresy tsy miady ianareo ny aino an'izany teny faminaniany Izaeli zany i Josafata ary dia nitaona ny fireneny Joda koa mba hiaino an'Andriamanitra hiaino ny mpaminany rehefa miatrikady tsika ry havana dia tsy mahay mifampiaino inona ny lazain'iza momba n'izany ady atrehantsika izany indraindray koa dia tsy mahay miaino ny afatr'Andriamanitra intsony isika ary raha manokatra baiboly aza ahitady ny sitrapon'Andriamanitra manatrehany eo anatrehany olana goavana indraindray tsy tsaroantsika fa miteny amintsika Andriamanitra tsy hitantsika izay ho raisina ao amin'ny soratra masina misy koa olona tonga mampahery atsika fa tsy mety mitraka isika misy moa olona tonga manakivy ao anatin'ny ady dia vao maika isika miravoravo tanana ry havana malala ny voaka an'Andriamanitra miatrikady dia antsoina hiaino izany no fanehoany ny finoany hiaino ny afatr'Andriamanitra ambarany mpaminany hiaino ny tenin'Andriamanitra mba ho fiainany fa ny vahoaka an'Andriamanitra izay miorina amin'ny finoana tahaka ny Josafata mpanjaka niorina tamin'ny finoana dia vahoaka an'Andriamanitra manantena eo amin'ny andinin'ny 20 ihany mario tsara ny filazam-potoana fa ny fo maraina koa izy dia niaingana kany ny hevitry tekoa vao maraina hiatrika ny ady ho any any hevitry tekoa ny hevitry tekoa arak'izany moa dia tany hevitra fa sady tendrombohitra avo dia avo tao amin'ny fireneny Joda izany hoe sady handeha ny tany hevitra izy no hiaka-piakarana tany hevitra zany tsisy ninonina fiakarana izany fantatrareo ny hery takina amin'izany vao miainga maraina mihitsy zany dia efa fantatra ny hoe inona no hatrehana akoatra ny Moabita izay fahavalo ny lalana hevitra sady miteza tena sarotra izany ry havana eo anefa no antsoina ny vahoaka ny Joda mba hiaino ny mpaminany ary eo mpamaranana hanantena fanambinana tiano lazaina eo raha mamaky ny soratra masina hatreny amin'ny 7:20 isika dia fandresena amin'ny ady izay atao izany ry havana no fiainan'ny olona miorina amin'ny finoana manantena amin'ny lalana sarotra amin'ny fiakarana mideza amin'ny fahavalo tena matanjaka vao maraina ianao dia efa miady amin'ny toromaso aona ny lako eto amin'ity fandriny ity amin'ny 5 sasany amin'ny 9 ny sasany vao maraina ianao dia efa mety miady amin'ny izay azahoana miditra any anatin'ny fitateram-bahoaka mele zany ady zany fa so iverinareo fa zavatra moramora vao maraina ianao dia miady amin'ny anohanana na ny mosary io asa mandraratsika io dia tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny anohanana raha tsy mikarama ianao na tsy miasa ianao tsy mampidi-bory ianao dia tratry ny mosary eo ianao ady amin'ny anohanana vao maraina ianao dia mieritreritra ny asa atao ary aza neka vao maraina ianao dia mieritreritra n'ilay olona miady aminao mety ho vadinao ve mety ny mpiaramonina ve mety ny mpiara-miasa ve mety ny mpiara-mianatra ve ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny vahoaka an'Andriamanitra izay miatrikady dia antsoina aneo ny finoany amin'ny fanantenana fandresena miaino ny mpaminany dia ambininy ianao Abrahama ry havana dia nasain'Andriamanitra niala tamin'ny toerana nahazatra azy ary nilazany hoe hambinina ka ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra any amin'ny tany tsy mbola fantany dia torak'izany koa isika miorina tsara ny finoana
dia anambaran'Andriamanitra sahady amin'izao maraina zao hiatrika tontolo andro fa entiny amin'ny fandresena mba tsy hopino hitaraitana mepaka ianao rehefa mody any an-trano raha riva fa hopino tena haneo fandresena nandresy ny tontolo andro mety feno zavatra nanahirana mety feno zavatra sarotra amin'izao marain'izao ary havana aoka aneo ny finoantsika isika hiatrika ity tontolo andro ity mba hivavaka amin'Andriamanitra mba hiaino an'Andriamanitra fa hiteny izy mba hanantena an'Andriamanitra fa hiasa izy ho an'ny tompony voninahitra amen. Hivavaka isika tompo miainga maraina toy ny firenen'i Joda eo ambany fitarian'i Josafata hiakatra ny tendrombohitra Tekoa an-tany efitra izahay raha hiatrika indray ny herinandro vaovao efa fantatra sahady fa sarotra ny lalana mafana ny andro mideza ny tsy maintsy hiakaranay fa fantatra sahady koa araka ny teninao fa hambininy izahay handresy izahay ho todisoa ny amin'ny ty herinandro vaovao ty izahay dia ampangino ny fahavalo ampandreseo izahay fa ianao no hialohanay mivavaka izay tompo ary mampiorina ny fononay ao anatin'ny vavaka ny amin'ny ty herinandro ity miaino anao koa izahay Andriamanitra mba hiorena ny fononay bebe kokoa ary voninanantenanao hiaraka aminay indreo ary ny fandaharam-potoananay izay efa tsy nafeninay taminao ambino izahay ao ny fahasalamanay mba ho salama amin'ny zavatra rehetra koa izahay eo ny ankonanay tononinay eo anatrehanao izy ireny mba handresy amin'ireo ady samihafa ary orina tsara amin'ny finoana dia ho feno fanantenana mandrakariva tononay eo aminao ny firenenay ary tsy adonoina indrindra ny fiangonanao manomboka eto amin'ity fitandremana ity misaotra ny amin'ny asa efa vita hatry ny omaly mankasitraka ny amin'izay ombanao indray amin'ny fanambinanao aneonao ny mahatompo ny fandresenanao mitarika ny fiangonana makivakiana ny herinandro vaovao ary ny hidirana indray sahady amin'iny volana oktobra iny afaka andro maromaro vitsivitsy dia matoky izahay tompo fa ny etaetam-pony reto vahoakanao dia eninao ary hovalinao araka ny sitraponao dia hojerenao ny sodaparitany an-tanalovandraefana eo mpanomanana ny fivorimbe ny komity mikarakaran'izany ny faritra andrefana mpandray vahiny tsy ho adoninao ny foibe FJKM ireo tompona andraikitra manomana sahady ny tatitra samihafa ho an'ny mpiandraikitra foibe miainga any amin'ny sodaparitany ary ireo mpanatanteraka mikarakara ireny tatitra ireny ahafahana mandrafitra indray ny lahadinika vaovao ampandrosoana ny fiangonanao Jesosy Kristy o miaino tokoa ianao ary matoky izahay fa mamaly dia faly mampiombona ny vavakay amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay anio izay nasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa amin'ny finoana mba ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina mivava miaino manantena amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.